Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady faharoa ambin'ny folo ny volana janoary 2024 ity. Ny rapsodiny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe misy hery ao amin'ny anarany. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny filazantsara ny marika 5:40, 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Androaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray mena rana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninina azy zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany rindry. Rehefa miresaka ny fampiasana ny anaran'i Jesosy dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahaiza-manaonao, na ny tanjakao, na ny fitabatabanao, ny herin'ny anarany. Tsy manatsafidy ny demony. Rehefa mandroaka azy amin'ny anaran'i Jesosy ianao, fantany avy hatrany fa tsy maintsy mandeha izy ireo. Saintsaino indray ny sasany amin'ireo zavatra voatanisa ao amin'ny soratra masina fanokafana, izay nolazain'ny Tompo fa azontsika tao amin'ny anarany: mandroaka demony, mandray bibilava, misotro zava-mahafanty fa tsy mampaninina, mametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany reny. Tena lehibe loatra zany. Mampafantatra anao ny hery ao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny anarany dia fitaovana fampiororona ny devoly, ny aretina, ny rofy, ny fahalemena. Nahatakatran'izany Petera. Izany no antony ao amin'ny asan'ny apôstôly 7 rehefa mifanena tamin'ilay lehilahy nahalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny sy Jaona, dia nampiasa ny anaran'i Jesosy mba hanasitranana ny tongotr'ilay lehilahy malemy. Raha nangataka vola tamin'izy ireo ilay lehilahy dia hoy Petera: tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta mitsangana ka mandehana. Asan'ny apôstôly 7 andiny faheny izany ten'Andriamanitra izany. Nahasarika olona maro ilay fahagagana, ka nanararoatra ny toro momba an'i Jesosy Petera, ary nanazava fa ny anaran'i Jesosy no nahasitrana ilay lehilahy toy izao. Izay zavatra tsy vitan'io lehilahy io nandritry ny taona maro dia vitany tao anatin'ny fotoana fohy noho ny herin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao, ambarako aminao amin'ny anaran'i Jesosy, afaka amin'izay mety fahalemena na matotra anao ianao. Izay tsy vitanao tao anatin'ny taona maro dia azonao atao izany izao amin'ny anaran'i Jesosy. Angamba mananjanaka tsy mahay mandeha hatramin'ny nahaterahana ianao, na mety ho misy aretina na ho mamiadana ianao. Sitrany izany zazany izao, ary ianao afaka amin'izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hery ao amin'izany anarana izany. Izany anarana izany no anarana lehibe indrindra any an-danitra, any amin'ny elo, ary eto amin'izao tontolo izao. Rehefa miantso io anarana io ianao dia mamaly ny lanitra iray manontolo, Satana, ny elo ary ny demony rehetra, dia mangovotra ary miakohaka amin'izany fahefana izany. Antsoa izany anarana izany izao miaraka amin'ny fahatakarana ny heviny sy ny heriny, dia azo antoka fa handray fahagagana ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Asaiko ianao amerina izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny hery sy ny fahefana ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izany anaran' izany dia mandeha amin'ny fandresena amin'ny aretina, ny tsy fahampiana sy izay mety endrika fampahoriana rehetra ao. Miaina ao anatin'ny fandresena ao ankehitriny ary mandrakizay, satria manaiky ao ny fahalehibeazana